Tsy amin'ny mpaondorivat kosa no ny fampiaraban'ireo mpandraran'ny lafitany ambaratonga ambony noho ny fatratrarana ny taom-baovao fotoana izay nentina nanaovam-beloma ihany koa ireo navita be teo amin'ity sehatra ity ary niarabana ihany koa ireo vao hiditra ao anatin'izay sehatra ny lafitany izay. Nandritry ny lanonana izay fionana voalohany amin'ity taona 2024 izay nitanterahan'ireo mpandrarany lafitany amin'ny ambaratonga ambony no nandresina ihany koa ireo mpandrarà amin'ny lafitany izay vao nahavita ny fiofanana sy fisaorana ireo andeha hisotro ronono noho ny asa vitany. Nisy ihany koa ny fanomezana mari-boninahitra ireo nahavita be tamin'ny asany ka miisa 4 izy ireo no nahazo izany. Ny roa dia nahazo ny commandeur de l'ordre national ary ny roa hafa kosa dia nahazo ny chevalier de l'ordre national. Nandritry ny fotoana ihany koa no nanehoan'ireo mpandrarà amin'ny lafitany ny hevitra izy ireo momba ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Ny hevitra nambaranay dia tsotra. Voalohany indrindra dia nisy ny constat izay nanambaranay mpomba ofisialy fa marary ny fitondrana raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny ny administration générale. Betsaka ireo fahasimbana sy fahalovana miantra amin'izany administration publique générale eto Madagasikara zany. Zay nefa dia manamafy fa tsy hisy fampandrosoana na inona ny tetika ho ampiasaina na inona ny vola atobaka raha ny fitondrana raharaham-panjakana izay fototry ny fampandrosoana no tsy miroso amin'ny tokony ho izy. Zay zany dia manambara Mpahabemaso fa manohana ny fitondram-panjakana sy ny androm-panjakana rehetra ara-dalàna araka ny mampiasa fanjakananay ary manambara zahay fa ilaina maika ny fametrahana ny androm-panjakana tokony hitondra makany amin'ny fametrahana ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny. Efa tsapo hiatrany ireo mpandrarà amin'ny lafitany ny olana mahazo ny firenena saingy vonina kosa izy ireo hanolo-tanana ny fanjakana ara-dalàna. Manolo-tanana arak'izay fanohanana zay ho an'ny fitondram-panjakana sy ny androm-panjakana rehetra vonina ny ara-iasa manana ny fahaiza-manao ny traikefa ho amin'izany fampandrosoana ny firenena izany. Misy 500 teo ireo mpandrarà ny lafitany izay tonga nanotrina ny lanonana androany. Misy ihany koa ireo nisolo tena ny faritra nandritra izany lanonana izany.